vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety tsy mba azy miaraba atsika menakavy eto fianaratsosy ny manodidina araky ny efa niteneniko amin'ny promo dia isy fotoana lehibe indray ho tanterahantsika ny mandritry ny volana novambra iray manontolo ity manomboka ny sabotsy 5 novambra ho avy izao dia anatanteraka ny izay fotoana lehibe zay tsika hoe finoana mafindra tendrombohatra izay ny jaune toko faraky ambin'ny folo rehefa anangana ny Lazarus tamaty Jesosy dia zao nivaky ny teny eo amin'ny andininy faefapolo manao hoe andininy fasimy amby telopolo hoy Jesosy esory ny vato hoy Marta nabavy maty taminy tompoko maimbo izy zao fa efarana izay hoy Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia nesory ny vato tsy voalazako fa hoy Jesosy fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra nanina moa tsika nanao an'ity séminaire goavan'ity hoe finoana mafindra tendrombohatra zavatra ray voalohany dia zao anisan'ny mampihetsika an'Andriamanitra anao zavatra riavana eo amin'ny fiainantsika ampihetsika an'Andriamanitra anasitrana ny marary mampihetsika ato amin'ny testamenta vaovao zany zany resako aminao zany nanomboka tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy hoe ametrahantanana ianao fa raha ametrahantanana ary ianao dia mahavariana koa ny tenin'i Jesosy hoe izao ny famantarana hanaraka izay mino ametrahantanana ny marary ametrahantanana marary izy dia ho sitrana ireny na dia le fametrahantanana io ary zany ka na tsy mino le olona dia tsisy nininona vokany tsisy nininona fiatraikany be da be ny olona mieritreritra hoe rehefa délivrer ny pasteur dia mety tonga dia isy fahagagana ametrahantanana dia misy fahagagana ilaina ny fametrahantanany pasteur ilaina ny délivrance ataona mpanompon'Andriamanitra fa io ihany koa raha vao tsisy finoana dia tsisy ninina mandaitra zany fa tsy maintsy aby ny alalan'ny finoana zady no mahatonga antsika natateraka an'ity séminaire goavana ity indrindrandrindra ho anao mpino tsy ny fidirana ny ampiangonana no mahatonga an'Andriamanitra mahaolana satria betsaka nge ny olona no makany ampiangonany fa tsy manana finoana manao routine fotsiny manao fahazarana fotsiny ny fakanisany ampiangonana fahazarana fotsiny indray dia any ka tsisy ninona vokany tsisy ninona mitranga ary rehefa mandinika ianao amin'ity tantara nananganana ny Lazarus tamin'ny maty dia izao no everitsika moa ve hoe raha hiteny fotsiny Jesosy hoe mitsangana ary Lazarus dia tsy hitsangana Lazarus na tsy nesorina azy ny vato satria fasana tamin'izany ny fasana tamin'izany dia misy vato atampona eo amin'ny fasana ohatran'ireny fasana hitantsika ty Madagasikara reny melohany any totofana an'le tany avy eo ambony dia misy vato mitampona aloha avy eo ambany dia avy eo vao totofana vovoka le izy dia ohatr'izay mihitsy nitranga tamin'izany fa le izy indray moa tsisy vovoka tsisy tany totofana fa le vato fotsiny nasain'i Jesosy hoe esory le vato dia nianana i Marta nabavon'i Lazarus hoe
efatrandro io e nalevina tao efatrandro efa maimbo tam'izany mety mbola tsisy formule maimbo tsy possible vao misokatra varavarana tonga de manampinorona daholo reo olo reo fa izao ny tenin' Jesosy tsy voalaza kova fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra vitan' Jesosy ny hoe na tsy nesorona aza ny vato de niteny fotsiny Jesosy hoe mitsangana ry Lazarosy de akipaka niteny fotsiny koa Jesosy hoe mialy ianao ry vato tonga de mialy io vato na miteny ary Jesosy hoe misokatra ny fasana tonga de misokatra ny fasana vitany zany fa saingy nahavariana tsy nanao an'izany izy tsy nanao an'izany izy tsy nibaiko ny vato ialy izy vitany nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty nahoana moa tsy ho vitany manala ny vato amin'ny alalany hoe miteny fotsiny izy de vitany zany vitany nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty ka ny manokatra ny varavaram-pasana ve de tsy ho vitany zany fa saingy ny andry ny finoany Marta sy Maria izy ny finoany ny avany Lazarosy izy zay izy vao afaka mihetsika tsy maintsy nisy finoana aloha zay izy vao afaka mihetsika ny tena problème ry havana de ny fahadisokevitsika mieritreritra hoe rehefa mitomany de mamaly vavaka Andriamanitra rehefa mitaraina de mamaly vavaka Andriamanitra ekeko za tsy miteny hoe tsy afaka hitaraintsika fa ny zavatra mampihetsika voalohany an'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tompo hietsika eo fiainantsika de ny finoatsika ihany ny finoatsika ihany fa tena adisokevitra mihitsy ilay fieritseretana hoe za mampalahelo za mijaly de tsy mba hitan'ny Jesosy fe zao fahoriako zao ary be da be mihitsy ny olona manao an'izany tsy mba hitanao ve tompo zao fahoriako zao maty vady ka mboty mba hampio de jerena nefa ny fiainanao miamijaly miamanitra satria tsy hainao le mampalahelo tsy hainao le mitaraina tsy hainao le mijalijaly tsy hainao le mampiseho hoe tena ory tsy zay ny ilain'Andriamanitra fa le finoanao ary zay ny fampianarantsika manomboka amin'ity sabotsy ity ahoana ny anananao an'izany hoe finoana tena finoana velona fa tsy le finoana ao ambava fotsiny izay ny fampianarana oraisintsika ahoana ny ananao finoana tena matanjaka ary finoana mahavita zavatra fa araka ny teny kombenombeny raha vao mpianatra n'ity finoana ity tompoko tena mialatsiny amin'ny tenan'izy ity tsy tenin'Andriamanitra fotsiny ampianarina tsy kabary no ampianarina tsy teolojia ny finoana tsy resaka teolojia hoe mahay baiboly de ato verset fa expérience ka ny mampiavaka nyty fampianarana indray mandeha de le expérience izaraina aminao fahatsapana ny ainanay mihitsy ahoana zany miaina ao anatina finoana ahoana ny fomba iainana amina finoana ahoana zany hoe finoana azo tsapaitanana expérience ity zany tsy le fampianarana baiboly hoe vakitsika ny toko sy andininatsy de vakitsika ny tantarany David vakitsika ny tantarany Abraham ohatra zao ny tantarany non izara aminao zavatra ny iainanay izay zavatra tsapanay zavatra ny arahanay tamin'i Jesosy ary atsapana zany hoe finoana velona finoana matanjaka tena goavany ty fampianarana hoentitsika amin'ny sabotsy ho avy zao ty anankitelo fito fanafahan Jesosy anatao anatin'ny ditra sy adalana de mifanasitsanana za vao fatsy atao anatin'ny mbola kely de tany ampianarana miaraka tamin'ny namanjatsy de lasa tafiditra atao anatina zava-mahadomelina de vao fatsy de narary vokatry zany satria trop loatra le izy tato anatin'ny vatako de rehefa narary de lany vola ny mamako ny tsabo ana lany vola izy de tsy netsitsana mihitsy de tsy tanay tsony tsy natao satria efa mekiravy le areta de nitady fiangonana zay de nandehandeha fotsiny zay sy mamanay de tamin'iny lalana tamin'ny sandarminy de nisy nanoro aty zany fiangonana bon'oloko zany de tonga tato tsy fantatro tonga de nandohalika sady nitomany be vavaka nefa zary olona tsy haiko hoe ahoana fa tonga de nandohalika fotsiny de mivavaka de vonitsangana teo zany efa ao anatin'ny aretana mafy de ny maivamaivana mivatako de rosiny vavaka foana de vokatry zany aretana zany moa izy ny dokotera hoe tsy mahazo mianatra tsony ianao fa lohaka narary foana de
za mahita mpiara-mianatra amiko manao tablet dia ohatrany malahelo be dia miforoseko mamako dia mamako malahelo anahy dia mitomany izy hoe anao ny marary fa leo fa ampianariko foana ianao ninina rehefa sitsany ianao dia ampianariko dia tsy nanahiko nefa mivavaka taty foana andavanandro dia nandeha nianatra amin'izay seconde anyjanona nianatra dia tsy nanao première ntsony nefa tonga dia nanao terminal dia voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka baka somatsara tamin'ny mbola te hianatra dia teny tamin'ny mamako hoe aleo za no concours eny Ankatso dia nanao filière roa dia voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka tamin'ilay filière faharoa dia tafiditsy eny Ankatso dia an'i Jesosy rerian'ny voninahitra dia afa-tsy ao antsika fiangonana miantehera amin'Andriamanitra miantehera amin'i Jesosy fa tsy manala baraka antsika izany Jesosy dia tahiny Jesosy. Tamin'ny mois de mai tsy tadidiko izay na mois de juin tonga tany Tamatavy pasteur Hertina niaraka tamin'ny délégation vadina pasteur rehetrarehetra taty Antananarivo dia nanao sakafony zareo tany zay dia nisy fotoana nitondra dossier tao aminy hoe ty pasteur mba hoentina mbavaka fampidinina any amport Tamatavy dia ozy izy pasteur hoe aloha Andriamanitra nokatra lalana fa tsika mivavaka fotsiny fa raha ohatra hoe iteny hoe izy no ampiditra le dossier dia ohatrany hoe manery an'Andriamanitra fa zavatra nafinatra za moa niasako cuisinier dia zavatra nafinatra dia taty aoriana vitsivitsy nisy mpiara-mivavaka ao amin'ny Mangarano ao zany mpirehefa nantenanina vita trano dia anokatra restaurant dia zany nataony tompony andraikitra voalohany amin'io restaurant io ka amin'ny mois de novembre ty isokatra zay amin'izao fotoana izao ka dia Andriamanitra zany afaka miasa amin'ny zavatra zay tsy eritreretinao satria ny antony teo aloha ny tena hoe Jesosy aza hoe mila miasa maleo tena ho aza mila miasa hoe mikafana lalana mihitsy satria efa mba manao asan'Andriamanitra ihany fa ny tompony voninahitra fa ny valy ny vavaka dia afaka malalaka tsara sabata tahaka an'izao eritreretinao fa avy Tamatavy aty 2 volana zao milamina tsara miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja mandehana fiadanana rahalahy. Ny anarako moa dia Pierson ny zavatra nataon'ny tompo tamiko dia fahatokisana amin'ny fahafolo-karena sy fa le sacrifice reny tamin'ny 2021 teto nisy fanetanana le 5000 isam-bolana reny hoe le fanamboarana trano any bypass dia nanao za dia tao aorianan'iny za mba fananiry hoe hazo tany zany fa to dia sy takaty ny saiko fa to dia meny Jesosy tany amina hektara to dia 2 hektara ny meny Jesosy anahy dia taty lazao hoe alleluia dia taty aoriana mbola natoko teny foana dia avy eo amin'izay matoky amin'ny fahafolo-karena io dia ny sacrifice mbola nataoko ndray koa tamin'ny confinement iny ho alefako agny aty dia izay donany any donany dia mbola nomeny Jesosy tany dia mandeha koa 2 hektara le izy tany aminay dia zao indray tamin'ny janvier teo ny famatitra amin'le hoe arizato le 300 isanandro reny dia nomeny Jesosy aomby dia tao aorianan'iny koa le hoe tany amin'ny le ny amin'ny collision hoe le hoe fanampiana pasteur rehetra le hoe tonga teny dia nandeha nody tany aminay tamin'ny volana o dia miverina avy any dia nitondra vary avy any dia henoko tonga taty hoe misy fiaraha-miasa izay tianareo atao hoe navarina iny dia ho alefako any aty dia izay donany any koa idonany hoa dia tonga teo amin'izay fa tao aorianany dia tamin'ny herinandro teo dia nahazo romodray koa za. Alleluia zany hoe isaky ny sacrifice ataonao zany rahalahy dia misy valiny foana anatrehan'ny tompo misy valiny foana le izy fa mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy io ny afatrao an'reto zanak'Andriamanitra reto ny afatra dia matoky an'i Jesosy amin'io fahafolo-karena izay kely anananao na hatranony arizato ara fa za mbola tsy mpanao an'izany fahafolo-karena zany nidirako teto amin'io hoe misy fanetanana hoe ataon'ny pasteur hoe misy fiaraha-miasa ary aza miferinainy fa ataovy dia tanteraha le teny pasteur le toro teny pasteur eny hoe alao agny izay donany any donany fa an'i Jesosy ny tony dia iny tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tena mamaly vavaka Jesosy. dia nefany namangy amin'ny fanahy-masina hoe ianao tsy mila miasa man'olona fa ianao mila mampiasa olona dia za nefany za tsy manam-bola be zany hoe amina million na hoe firetsy fa za manko mipivarotra kiraro ny asako dia fetsy satria
manangona misy fotoana manangom-bola dia soroka aloha ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra dia fiara-miasa dia tao ambadiky le septembre le 3 septembre iny anao manoana fahiny dia mba nanao zay vita koa dia tao ambadiky ny dia ohatry misy lalana misokatra zany dia avy eo amin'izay rehefa misokatra ny lalana dia nanita-tsaina hoe andeha hanangona entana rangaha dia hanokatra asa amin'izay dia akakisy ataoko miasa ao amina dia amin'ny novembre zao hisokatra ny tsena en fin de novembre hisokatra ny tsena fa efa feno entana ao an-trano sika zany tsy hoe miandry vola be vao hoe hanangany zavatra fa na ohatrina na ray alina reny teny mpanompon'Andriamanitra pastera Ertiny reny hoe aza miandry be ianao vao hoe hanao zavatra fa zay kely anananao ka aloha dia toa dia ampiaro le izy dia tonga ny ana deux jours fotsiny nanao an'le zay zavatra zay dia toa dia feno entana ao an-trano ao dia nisy prêt-à-pot amiko tonga tao dia inona daholo reto entana reto dia osa hoe zaho hanangana tsena mois de novembre fin novembre rehefa hitanareo fa tsy maintsy mpandresy ny zanak'Andriamanitra fa tsisy zanak'Andriamanitra afa baraka zany sady za olona mpanompo no aza aloha an'Andriamanitra irery ihany matoa tavajory eto fiadanana ho an'ny fiangonana dia fiadanana ho an'ny pastera ny ato ijoroka olombelona eto zany za efa vavata amin'ny paraky tao anatin'ny taona teo tamin'ny 2014 nanombotenina paraky fa vonina tao an'Andriamanitra fa afaka amin'ny paraky amin'izao tsy manembonembona paraky tsony manembona tsony tao anatin'ny telo vorana zay tsy nisy fotoana miala dia ray vorana dia verina ihany verina foana fa vao nanapa-kevy za hoe Jesosy azory amin'ity ato dia afaka ny joroko vavolombelona eto zany dia fitahiana arabola taloha za dia olona tonga teto Antananarivo tsy nanan-kelofana fa tratra ny sesy tany avy any aminay manana tany 20 hektara fa saingy ny lozako manana asy 5 hektara fa nantsirako dia tratra mifampitehana sy faravana tanteraka mihitsy tena hatramin'ny zanako ny giadra zay tsy nanan-kelofana dia tonga teto tany an-dalana dia mivavaka Andriamanitra hitady anao aleoko Antananarivo za tsy ho dia ny tanindrazana na dia fareraka za tany Manjangà tamin'izay dia avy any teny an-dalana mivavaka dia tonga teto Antananarivo tsy nanan-kelofana fa tany andreny namany re dia sisika teny antranotranotsena teny dia nangataka tamin'Andriamanitra hoe hitady anao tonga tato kosany any evany dia raina voninahitr'Andriamanitra fa tamin'izany andro zany dia nisy niteny tamity mihitsy hoe ahoana ny 4 mi fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa za tsy niteny dia tonga teto zany mivavaka teto zay roa taona lasaka nandehanako teto dia tena joroko vavolombelona zany fa be dia be ny ohatr'izay nisy fotoana teto nitenen'ny pastera ray aman-dreny Ertina hoe raha zanareo izy tsy miomboka isoa fa akoho atao dia niala teto tokotrany dia nividy akoho dia naniompy akoho dia kelikely araka mifananana moa zany natao satria tena mbola tsy manam-bola be dia tonga dia nisy 4 kilony anankiray dia nahazo vola tena nahazo vola za dia le tambariko anaty zavalambe 10 hektara zany efa napahany faina 10 taona dia raina Jehova fa vola kely sisa dia voaverina daholo le tambariko any ambanivohitra za mijanona eto Antananarivo mitady azy alleloia zany hoe vokatry ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra dia nataonao lay fiompianako vokatry ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra dia narahako dia manarakarak'izay tamin'ireny kongresy reny ozy izy hoe samy manao zay vitanozy dia za zany talohan'io nisy namaky ny tragnoko dia lasa ny volany dia 45 ankiray zay sisa tavela tao mbola nalefako nakatio alefako any fa zay domany any foany dia tao arinan'izay zay nataonay rehetra dia mety ary zao dia tena azo lazaina hoe tsy dia misy zava-mahory anay zany tena mariny fa ny olona niteny tamiko manao hoe ry 4 tsy sa niteny tamiko tsony ary za nahazo trano hipetrahana eto Antananarivo mandoa vidin-jiro voninahitra ao an'Andriamanitra dia raiko Andriamanitra zany ny joroko vavolombelona dia niafatra ho antsika dia hoe tena mivavaha tena mandogalia amin'Andriamanitra fa tena misy tanan'Andriamanitra ny fiangonantsika fa efa tsisy tenika anazy zao tontolo zao izao Madagasikara zao nitedavako vola sy nitedavako arena ary tena hoe fa tsisy dikany zany eo anatrehan'Andriamanitra fa eo amin'Andriamanitra misy arena be indrindra zavatra nataon'ny tompo tampoka zany mpampianatra ny anarako dia mbola firammareny zay
dia telon-dravavy zany zay mpampianatra mbola firamina tao dia mandefa afatra ny sisy koa hoe tokony esoriny ireo mpampianatra ireo izy analana fa lasa vitsy kely ny mpianatra moa nareo mpampianatra be da be dia tonga tany aminay zany ny sefizapy dia hoe anatsorana hono nareo fa vitsy kely ny mpianatra nefa nareo mpampianatra be da be dia natao teo zany nidinidinika hoe ahoana ny atao izy any esorina dia tonga dia nisy ny teny hoe aleo le zandrindrindra ny esorina ozy izy dia nefa zany zandrindrindra tao dia mivavaka hoe jesosy eo mba jereo re mombava za zany raha zao zavatra misehozeo dia zany miala dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa mbola nisy fotoana ny teny sefizapy hoe aleo aloha entiko any amin'ny sisy koa reto zavatra tapatsika reto ozy izy dia avany teo izay tena miala aminareo dia niteneniko taty amin'ny papa be zany le izy dia natao délivrance dia izy miteny hoe tsy afaka zany ianao fa tsy maintsy miasa ianao dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tamin'ny talata no mivaly ny fanontaniana ny fanapahan-kevitry ny sisy koa dia niteny ny avany hoe le natao akitsapaka voalohany hono ny tsy maintsy miala eto dia tena hafaliana ny ana tao ambadika izay satria za mba nijanona na dia zandrolona indrindra voaraisoma tsara ianao zany ya taona ohatra zao tena narary aretina tsy azavainy zany hoe kasiana nilanao dia malilo lohanao domela ohatra ny tady ho lasa daly mbola misy mampitahotra tsy maintsy maky satria aretina tsy azavainao fa nitetezako dokotera nitetezako mpanompo sampy hatrany ambanivohitra traizatra izy fa atao akatoko ny fanapahan-kevitra dia tena nisitrany Jesosy ary tena sitana ary tsy miverimberina mipitsony le aretina manomboka aloha na dilirina ny painy dia vera ary tsisy an'izany hoe malirona ohatra izany ary ny fahazaran-dratsy mpinanana paraky taloha tena mpina-paraky raha parakina tapaka poko izany tsy atanamparivony any fa tao akatoko ny fanapahan-kevitra sady tsy tia paraky any tsy tia kafe dia tamin'ny sitrana somatsara dia tamin'ny lakamisy teo indray zapana no le toriteny iny hoe aza metehatra olona za dia anisan'ny petehatra olona mihitsy satria za mpivarotra dia rehefa mivarotra dia raha kely vola ampiasaina dia metehatra olona foana mba ampindrama apio kely dia nanomboka teo dia mivavaka zay Jesosy manomboka androany tsy etehatra amin'ny olona tsony fa ianao nitokisaka omaly tena any amin'ny tianeritreretiky tsy naposika fa nahita vola le vatoko na ampiasaiko ny karama normal omaly ary tena karama any amin'ny tieritreretiky ny saiko fa tena hoe mahay zavatra Andriamanitra tsy ohatra asity tanana mahafantompo ya Pedanana ho amin'ny fiangonana pedanana ho amin'ny paster zavatra nataony tompo tamin'ny voalohany dia resaka fahasalamana za zany tratra ny aretina romatisme sy diabeta zany dia nitsindrona foana nandritra ny telo taona manontolo tsy nety sitrana mihitsy vola lany ny tena mahatsindrona foana isaky metsy isan'andro mandeha mitsindrona aloha indroa isan-kerinandro avy eo mitsindrona isan-kerinandro mitsindrona intelo isa-tapa-bolana mandritry ny taona maro mihina-panafody foana dia farana nandray fanapahan-kevitra an Jesosy mijala fa ila malemy mihitsy mitongotro amin'ilay tsindrona fa za tsy hina-panafody tsy andeha dokotera tsona fa apetrako ampelantananao fahasalamako dia nisaorana an Jesosy fa zao tena tsapako efa nandritra ny herintaona zao tsy amiko tsony le diabeta sy tsindrona fa efa nataoko analizy dia tsy hita tsy soritra diabeta tsony dia afaka le romatisme zany hoe nandritra ny firy taona teo namatorany devoly anao an'izay aretina zay nandritra ny telo taona dia tsy afaka mitsangana sa hoe manao afaka mitsangana fa mijalajala manataina be le vatana dia inona nataonao natao délivrance sa ohatrany ao nanatona pastera foana dia natao délivrance foana dia après an'izay nanapa-kevitra za tsy inona fanafody tsony dia sitrana somatsara teo le fanapahan-kevitra tsy ninanako fanafody sy ny tsy miverenako tany any dokotera tsony tena natsapako ny fanasitranako dia rehefa nataony analizy tsy izy tsony le diabeta sy romatisme nataony analizy dia sitrana ozy izy le dokotera dia zay avy nahazo aina hoe tena sitrana zany halleluja izay sainy amin'ireny fijoroana vavolombelona mahafinaritra ireny tena tsara ny tompo
araka ny teniko teo dia koavana be ny fampianarana antsika ny toriteny indrindraindrindra araka ny nambarako teo dia hoe expérience momba ny resaka finoana no horesantsika ty raha la sianabavy malala zao ny tenin'i Jesosy rehefa mamaky tsika ao amin'ny lioka toko fahavalambin'ny folo dia zao ny tenin'i Jesosy Andriamanitra va tsy hanome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro manalina eto amin'ny lioka toko fahavalambin'ny folo andininy fafito fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va zay mitarainy amin'ny andro manalina ary moa hitaredretra va izy fa lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha hoavy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany va izy jerenareo tsara eo amin'ny andininy fafito sy fahavalo fa avelan'Andriamanitra hitarainy ianao Andriamanitra ozy izy manome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro amanalina mitarainy fa saingy izao nasiny tsara mihitsy fa raha hoavy izy hoavy amaly anao hoavy hitahanao hoavy anambona anao hoavy araka valim-bavaka moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy le mitaraina velany hitarainy fa saingy le fitarainana moa misy finoana va satria le finoana ihany ny mampihetsika an'Andriamanitra fa tsy le fitarainana ndray manko tsika mahita ny verset io dia ozy izy tika ka nahoana ary pasteur avelan'Andriamanitra hitaraina io misy miteny hoe afaka mitaraina ny olona afaka mitaraina fa raha hoavy ny zanak'olona moa mahita finoana va finoana ny mampihetsika an'Andriamanitra finoana mampihetsika an'Andriamanitra ka amin'ny sabotsy hoavy izao raha laserina bavy amin'ny 7 ora maraina no anomboka ity séminaire ity mandritry ny ty volana novambra iray manontolo ity ho totosaina eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny station Shell zany hoe ambadiky ny station Shell zany hoe ilay station fakana lasantsy eto Antarandolo station Shell dia ambadika io misy ny trano fivavahana vahaony oloko amin'ny 7 ora maraina ny tenako pasteur Tina Randriary Malala miaraka amin'ny pasteur Frédéric Randry miakatra no hitondra ny fampianarana izarany toriteny ary hitondra ny vavaka ampitombo ny finoanao amin'ity sabotsy mafinaritra ity dia tena manantena fa andray fahasoavana sy ny fitahina ary anovany finoanao Andriamanitra tahaka an'ireo olona marobe mandray fanafahana ireo dia hanananjara ho amin'izany ianao veloma toko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandefy izy mba Aku nanisik, aku yang paling